Ivoaka tsy oela ny tambo-karama ireo mpampianatra Frama eto amin'ny faritra Analamanga araka ny fanazavana nentin'Andriamatorambe nandrasana Jean-Pierre Talepartry ny fanabeazam-pirenena Analamanga. Itondra ny fanazavana ihany koa mofo nikasika ny fangatahana ireo mpampianatra Frama maniry ny hoisan'ireo mpampianatra mahazo tambo-karama ara-potoana avy amin'ny fanjakana. Kasika an'ilay hoe subvention proprement dit zany dia zao ny fandehany ny fikarakarana ny subvention raha eo amin'ny nivony draine dia efa vita daholo ny taratasy ary zay moa zany tamin'ny farany volana décembre dia natsona hoe efa ato daholo ny avis de crédit nireo subvention ny ohatra fotsiny zany amin'ny CEG sy lycée ka ireo zany no nieritreretina hoe anaovana n'ilay décaissement ka nanjomolo izy dia rejeté izy aloha hatramin'izao ka dia mbola mpiandrasana zany hoe ahoana ny vahan'ny olana zay mikasika an'iny fa na izany aty zany ao amin'ny draine Analamanga dia misy le tsiny hoe ATR le assistant technique régional ny UNICEF zay miara-miasa amin'ny draine ka raha ohatra resaka subvention zany dia afaka mifandray tanteraka foana zany ny draine hoe ahoana ny anaovana ny paiement ny subvention io dia zareo moa zany efa à pied d'œuvre angamba ny azo lazana azy fa hoe ivoaka tsy oela io resaka subvention io zay zany ny teny avy amin'ny UNICEF. Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ranonde anoizantsika ny vaovao vonona amin'ny fiatrehana ireo fanadinana mpanjakana samy hafa ifanesy eto amin'ny firenena ny ministera ny fanabeazam-pirenena ankehitriny efa voafaritra ihany koa ny fempotoana andraisana ny antota taratasy ilainy ireo kandida amin'ny fanadinana CEPE, BEPC ary ireo mpampianatra maniry ny hiatrika ny fanadinana CEPEP fanazavana mahakasika an'izay no entiny tale général ny fanabeazana fototra sy ny fianarana mamakiteny sy manoratra ary ny talehan'ny fanabeazana ambaratonga fototra. Daty reto zany fa nalefa naparita tany amin'ny Sisikoa sy draine ary talitsiko rehetrarehetra zany manerina ny Madagasikara. Ny CPE moa fa voalaza teo manomboka amin'ny 27 janvier dia mifarana amin'ny 14 mars 2014 dia ny BPC manomboka amin'ny 17 février dia mifarana amin'ny 25 avril 2014. Ohatran'izay koa zany ny examen CAP manomboka amin'ny 5 mai dia mifarana amin'ny 1er août 2014. Donc voalaza ny Andriamatoa tany général teo ny daty sokafana sy fikatona ny fisoratana anarana fa ny session zany hoe ny andro mpanadinana ho an'ny CEP sy ny concours idirana amin'ny classe de 6e dia ny 15 juillet 2014 ho an'ny BPC ndraiky kosa dia lundi 28 ka mifarana amin'ny jeudi 31 juillet 2014 ho an'ny CAP EP ho an'izay tsy malala ny CAP EP dia concours professionnel io mpampianatra efa niasa farafakely ny roa taona no mandray anjara amin'io dia ataony fa 13 sy ny 14 volana septembre taona 2014 raha lazaina amin'ny ankapobeny dia efa vonona ny ministère ny fanabeazam-pirenena amin'ny fikarakarana ny fanadina-mpanjakana amin'ny taom-pianarana 2013-2014 efa anatiny mihitsy zany isika amin'izao fotoan'izao satria misy fandahara-potoana efa matipaika io ohatra hoe amin'izao volana janvier zao dia fanangonana nireo fourniture rehetrarehetra sy ny centre d'examen ho an'ny BPC zay mbola tianao centre vaovao satria zay ny politika ny ministère fanabeazam-pirenena ampanantonina ny mpianatra ny centre mba ialana amin'le toerana lavitra be misy miala 3 andro 3 andro milohan'ny session voatonga any amin'le